Tompolasy tompovavy tafarakisika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada amin'izao zoma 2 Desambra 2024 izao manantitra ny araba mampirarintso ho antsika mianakavy noho izany fiarahana eto amin'ny miara-manonja MPS Radio Mada izany. Soratsika ilaina no ny fitahiny sy ny fitantanany satria raha tsy izy dia tsy afaka miserasera amin'ny alalan'ny tony fandaharany tony isika. Fandaharantsika izay apatsahivina ihany fa azonao arahana amin'ny MPS Radio, amin'ny Radio Mada, amin'ny YouTube, amin'ny Facebook ihany koa ka dia samy mijery zany tsika hoe aizany mapetipety atsika arakarak'izay toerana misy atsika ihany koa na ianao eto toerana na ny ampitan'ny ranomasina rehetrarehetrany. Tsy adinoana ireo teknisianina marobe izay ngadina anana sy nahitana ihany koa amin'ny lafin'ny teknika sy ny fampitana ny sary sy ny feo izany manao ny aintsio zavatra izy ireo. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ny indray mitoraka ity rehefa somataka zao dia misy ny mpisehatra, misy ny député efa volombolinao zao ny député Bogosy. Tsy ampy zay Bogosy zay fa sady Bogosy be detanty zay no azo ilazana azy, zay mafeno azy ny député Todsoa Andriamampandry zay lany tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina polyvalent zany ary ho hitantsika eo ny zavatra zay ambarany amina lohahevitra notsongaina atao anatin'ny maro zany. Mbola ho avy eo ihany koa moa ny mpisehatra hafa dia eo namana faniry Razafy Manantany ny ambara fotsiny teny hoe hiaraka aminay ianareo ao anatin'ny fandarana ka tsy hoe fandarana hoe andalo fotsiny na hoe tsisy atao ka andeha eny miara-manonja anaraka miara-manonja MPS Radio Mada, tsy izay fa fandarana mba hitondra soa, mba hitondra fomba fijery misokatra sy mivelatra eo amin'ny fandiniana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana zao izay tena mila fahamailona tokoa ny zavatra miseho, ny zavatra eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny mba tsy hahatonga antsika hijabaka. Eny ary tompolasy tompovavy dia miaraba namana faniry Razafy Manantany Ndahoary. Fa roa ny volana Desambra sady amin'ity androany ity Rina Rabe Mananjara sady miarabanao no misaotra ihany koa fa somary valabalaka ihany aloha tsika amin'ny fitantarana amin'ny baolina Rina Rabe Mananjara sy ireo fiandrakoto maro tamin'ny 12 mahery tany hoany, alina mahery tany hoany vao afaka tato amin'ny studio. Mbola naprévy atsika ny baolina ny Allemagne sy Costa Rica dia nandresa ny Allemagne dia mbola sasatra ny lalana ho azy dia misaotra ny teknisiana ihany koa zany ry Onja sy Faly ao ambadika ao sy ny ekipa rehetra, ry Razankla sy Radany any ambony any miaraka ny Zoko be tantely, ny mpanao gazety miparitaka, ny namana any amin'ny Radio Mada Nomsa Robena Imalala, isika rehetra ny faritra rehetrarehetra dia miara-miasa amin'ny MPS zany na Parafaravoly Ambatondrazaka na Fianarantsoa na any Ambanjo na any Sambavy na any Antsohy, Atsirabe, Morondava, Thomas na aizako Dego, maro be misy anareo Mahajanga ry samy manakara, misy ny MPS rehetrarehetra dia arabaina ny amin'ny fifankahitantsika indray eto amin'ity toerana anatin'ity fandarana ity. Zay ny amin'iny fa araka ny teneniko teo aloha hoe mavesabesatra ihany kanefa tsy mampanino zany satria adidy zay ifantronana io dia mbola misy 970 andro zany vao tapitra ny baolina ho an'izay mpanaraka mondial. Ataoko tsetsatsetsatsyatra zany satria manao ezaka ho antsika ny MPS zany hoe saika diniko ny namana ny Tsormandidy, ny MPS Tsormandidy, ny ekipa Tariandry Anjara, ny any Bongolava rehetrarehetra any dia miaraba antsika rehetra satria anisy namana mahafinaritra ihany koa ny any Tsormandidy any zany, ny any Tsididy araka ny mahazatra antsika zany. Raha ny vaovao ve betsaka dia betsaka mihitsy ny vaovao. Fa ny fomba hitaterana azy zany dia hoentina tsikelikely ato anatin'ny fandarantsika fa ny orana aloha maly dia nanao mihitsy manodidina Antananarivo renivohitra surtout tany amin'ny ambanimbanivohitra tany zany dia maromaro ny rano mbola miandrona ny amin'ny Tambary, ny lalana miotsaka zay nateraka le orana zay somary malefo ny fotodrafitrasantsika kanefa mentsika zany fa samy efa mandray ny tandrify azy ny commune samy hafa ary amin'le tena tian'ny malagasy any hoe milatsaka ny olona dia afaka mamokatra tsara isaorina an'Andriamanitra zany.
Efa nambara ny rina teo fa député Bogosy Toditsoa Andriamampandry no miara-dalana amintsika rehefa zoma moa izy a no tompon'ny fandanina miaraka amin'ny Zokobe zay solombavamboaka miboribory tamin'ny faharoa Randrianarysosy Stanislas avy nitsapa maraina ny député Toditsoa de efa avy nitsapa maraina koa de mbola mijery ny teny atambary teny ny amin'ny hoe makaiza sy makaiza ny fanetsana sy ny vokatry ny tatsa zany de mbola nijery ihany koa ny tontolo ny fiompiana kely samihafa satria ao anatin'ny fotoana tahaka izao indrindra akaiky krismasy Ambohimanary na Tehiroka malaza miganagana rehefa fotoana ohatran'izao amoaka ganagana ny tatsa de mbola kely teny ambanivohitra teny niara-nijery tamin'ny tatsa no vokatra zany de izay vao niazakazaka tety amintsika tety zay le hoe adidy maro samihafa zay tsy maintsy raisiny solombavamboaka omaly izy zay mbola resahantsika koa de adidy maro sosina lehibe misy no natrehany teo anatin'izay hoe asa mahasolombavamboaka azy de ho resahantsika io zay rehefa aveo sady mpikaroka mpampianatra mpikaroka député Toditsoa miarabanao ary ya miarabanao Faniry ary ihany koa faly miaraba ihany koa ny manaraka tsy tapaka ny miara-manonja na amin'ny radio be da be no mihaino radio tsika zao na anaty taxi be na taxi borosy na any an-trano na any an-tsaha na any an-tanàna eo koa no manaraka mivantana amin'ny télévision MBS ary eo ihany koa zany a no manaraka amin'ny Facebook zany a amin'izao fotoana zao dia salamin'ny mahazatra moa zany a dia ny voalohanteny a dia miarabantsika indrindra fa ireo zay tsy salama amin'izao fotoana zao a koa dia mirary fahasalamana feno ho an'ireny olona rehetra reny na izy na iza de ho tahin'ny tompony ianareo ka izy no anafihery anareo ka amin'ny fahasalamana feno ho an'ireny marary reny eo ihany koa zany ianareo zay ny trapa-aoriana zay misy ny fahafatesan'ny namana na ny havana dia mirary fiononana feno sy fampahirezana ho an'ireny olona ireny ary androany zao tahaka ny voalazanao moa saika isan'andro Faniry dia misy foana zay maty zay ary misy foana ny fitsapana maraina eny aminay eny Ambohimanarina Antehiroka dia alohan'ny nandanana aty moa zao dia niaraka tamin'ireo mpitolona namana sy tapaka teny amin'ny faritra Ambohimanarina iny dia misy zany maromaro ny trapa-aoriana zany androany dia nisy zany fitsapana maraina amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 maraina izany ko dia mirary finoana feno zany ho an'ny olona rehetra na izy nanisa zany ho an'ny havany ny vady aman-janany zany amin'izao fotoana izao alohan'ny hanomboantsika azy moa Faniry dia tsy maintsy miandry foana ny olona amin'le concours spécial ny sationa indray zany androany no avahantsika zany androany dia eo zany dia koko manokana ho anao i Monsieur Fano zay eny Ivandry zay eo amin'ny casse point eo izy no mivarotra ary mivarotra composé maro isan-karazany raha rambana moa de nahitana Faniry de nisakana anahy mihitsy izy de mba ataovy kokoa manokana ohatra izy monsieur le député de mirary soanao ranga de aingana anao alafo be amin'izany fivarotana zay ataonao zao ary mirary soanao sy ny ankonanao eo ihany koa monsieur Andry Lavanty zay mafana fo koa ny faritra ivoibe iny dia mirary soanao eo koa i madame Fafa zay manana hôtely Fafa amin'iny faritra iny dia tsy adiniko anao i madame Miasina zay mpitarika ny vehivavy mafana fo amin'iny faritra iny ao amin'ny coopérative maintso no misy azy eo ihany koa zany zay tena hoe avahana ao anatin'ny maro androany dia ho an'ny vadiko sy monsieur Ony Fejour zay délégué tao amin'ny 6e arrondissement izy teo aloha zay manana ny maha-izy azy mihitsy anaty tômôbila izy zao no mitondra tômôbila dia hiabolo anniversaire ho anareo gamena da zay rapitso ny anniversaire nareo dia 3 décembre andro malaza de hiabolo anniversaire zany sahady ho anareo satria androany miara-manonja fa rapitso ho asabotsy tsy misy de bon anniversaire ho anao monsieur Fejour
de ataovy androany sady ny arrosage fa vendredi magnifique mirary soanao a mirary fahasalamananao a mirary fanambinana ho anao a rengany itoetrany a ny fahalahina sy ny fifankatiavana eo amintsika sy ny antoko izay misy atsika ary zany olona zany moa dia olona tenina leader ary tena nisany tena hoe mpitarika mamioditra eo amin'ny tany mamonina na eo amin'ny fiangonana io a na eo amin'ny fiarahamonina io ary ny tena mampiavaka azy moa vao miaraka amin'ny rebanina zay izy de tena bogosy de tena bogosy mihitsy a dia oela vedany ianao a rahalahy dia ohatr'izay koa moa zany a raha matovatoko a dia teneniko melosady zany a izay anniversaire no zay zany a raha pitso eo ihany koa zany zay mana anniversaire androany dia mirary soa anareo ary mirary fety sambatra ho anareo zany a am'izao faharoa ny volana desambra izao a de ho tain'Andriamanitra re nareo a am'izay zavatra rehetra ho ataonareo ny toeny zany a dia tsy maintsy aseho zany a foy ho an'ny vahoaka malagasy a ny asa sosialy zay vita ndray zany tamin'iny herinandro io ary miangavany teknisianina mandefa ny sary zany a ao anatin'izay zany rafitinina zany a dia ny zavatra natao zany tamin'ity herinandro ty a dia misy a ny asa sosialy zay nataontsika teny Ambohimanara io moa zany a dia manao satroka tsia ary tena tiako mihitsy manao satroka tsia sy akanjo gasigasy a tahaka izao zany a dia niaraka indray a eo zany a dia hitantsika fa tena vahoaka nameny arabe niaraka tamin'ny fikamanan'ny pikabary teny Ambodimita faniry hitantsika amin'izao a ary naka pitsokoka mozika mihitsy moa ary mivoaka daholo ny olona rehetra raha tena anaty bus ary faniry de mivoaka mihitsy aloha hitantsika zao feno ny lalana feno ny tanàna de makasitraka anareo ry zalasy ry zavavy a izay pitarika zany fikamanana pikabary eny Ambodimita zay a ary misaotra betsaka anareo fa tenako moa no atao ray aman-drem-pia ny andihany zay nivoaka zany a tao anatin'ity fikamanana pikabary na Ambodimita ty a de io zany ny tenako moa zay nanolotra fanomemezana nanolotra certificat zany a ary de mirary soanareo satria manana ny asiny sy ny kolotsaina zany fikabariny zany zany a eo amin'ny faritra Ambohimanarina sy ateroka ary tsy eo ihany a fa manerana ny Madagasikara de reo moa zany a ny avany fakantsary a dia misy moa zany zay firalahina sy ny firaisankina eo amin'ny tenako a sy ny pikabary rehetra sy ny fiarahamonina rehetra ary hitantsika koa ny vahoaka maro de maro a zay manotrona sy manome voninahitra an'izay de tena hoe indraisiko fanatra tena lehibe mihitsy zany a amaray aman-drem-pia ary isaorana manokana ny tompona andraikitra rehetra zany a izay tonga sy nanome voninahitra hitantsika amin'izao fa tena mandiha hatreny amin'ny arabe de mandiha daholo ny olona ao anatin'izany a ny tena moa de anaty vahoaka mihitsy a no miosina ary miara-mandiha amin'ny olona faniry ao anatin'izay dia reny akanjona pikabary moa zany dia ny tena daholo a no vidy ary nanome an'ireo akanjo zany a ho an'ny pikabary ny fikamanan'ny pikabary ny Ambodimita ny faharoa zay koa zany dia ny asa sosialy manaraka de nisy fanofanana zay natao faniry a io zany a faiza mitarika sy faiza mitantana tao amin'ny QG Belera zany io a efa navita ny anjara ny jeune mitarika ty Fianaratsoa sy Tomasina iny zany a sy ny faritan'ny Tomasina dia tamin'io herinandro io zany a dia ny tenako sy ny Flora Valomanana mihitsy a no niarany salahy name an'izay faiza mitarika na leadership zay a ary eo koa zany a zay atao hoe faiza mitantana ny fiarahamonina sy ny firenena io zao zay mianaka zay sy ny Flora Valomanana za moa zany no nitarika voalohany a de manao ny anjarany izy a de nisy koa zany a fiarahanay a zay sy président Ravalomanana zany a zay nizaratra ekefa ho an'reto tanorantsika zay ho avy ny fireneny zay mahafa misy avany Mondavo reto any Menabe reo a misy avaradrano misy avaradrano reo a hainao tsara mihitsy a avaradrano a de any Morondava reo zany a no fanina ho hipitarika natoratra zareo mihitsy hoe inona nataoko hoe politika faniry satria anao a raha hitondra fiarahamonina sy ny firenena dia tsy maintsy mahay an'izay a inona atao hoe politika inona ny comportement tokony ananana raha hitondra olona raha no politika tsika dia zay zany a no fanofanana zany a zay no mena azy a sy ny Flora Valomanana ary nisy koa moa zany a ny ekipa hafa nanofana zany a fa domaine hafa zany a no nataony zareo ny fian'izay zany faniry dia
ilaina ny fanofanana mba ahafahan'ny olona zany a mba mivelatra eo amin'ny fiainany ahafahany mifanampy ary ahafahany koa zany a manao zavatra tsara ho an'ny fiarahamonina sy manoro ny olona hoe tia ny lalana tokony alehantsika izao ny fisainana tokony ananantsika ary zao a ny comportement zany a zay tokony ananantsika zany a ao anatin'izay ary tsy mipetraka eo fotsiny zay fanofanana zany mbola azo le anjarany daholy ny faritra rehetra faniry zany hoe ny solotenanareo zany no mena de le solotenanareo any amin'ny faritra reny zany a no mizara ho an'ny namanareo rehetra zany a zay le hoe faiza mitarika ny faiza mitarika zany dia fahaizanao mizara ho an'ny hafa koa zany a le fahaizana mampampalalana zay nomenao zany a ao anatin'ilay izy ary natory ny tanoratra moa zany a hoe itsika raha maitsika raha misy zavatsoa azotsika de azakombonina ho atsika samy rery fa meo ny fiarahamonina zay mimisy atsika zareo amin'ny namana ho an'ny avatsika zany a ao anatin'ilay izy ary ity a nisaorako manokana faniry niara-ny vahavaka maly ny tenako atao amin'ny atsikemana anosoa maly fa 5 taona ny mpitandrina tao a ary totogatokao daholo ny saika pasteur rehetra zany a indrindra moa eny aminay ny Antananarivo andrevana de ny filohan'ny FJKM no nitoriteny de nafinaritra le teniny nisy toriteny hoe itsika kristianina ozy izy a dia tokony izara izarytsika ary ny tenatsika koa izy a na ny saitsika na ny vatantsika na ny fanahintsika dia tokony omena ny mpiaratra belona amintsika ary indrindrindra ozy izy ny vola paositsika de hoe omena an'Andriamanitra omena ny tompo zany a de tokony aitsika no misarana zany a ho an'ny mpiara-belona amintsika misaotra député Todjo hiditra am'izay rahantsika fa alohan'ny tena hidirantsika satria hoe misy ady hevitra tena goavambe tsara hotodiana eto amin'ny firenena eto de aleo aloha tsika anaraka an'ireto faneho-kevitra zay nataonao reto faneho-kevitra mikasika ny tontolo ny anjerimanontolo fa faneho-kevitra ihany koa ny amin'ny tontolo ny fanabeazana na fianabeazam-pirenena io eto Madagasikara zany vitsy zay de tena miverina atao amin'ny député Todjo am'izay tsika hiresaka raha-pirenena zay hitazomako atsika ny anarahana hatrany ity fandarana ity miangavany namana teknisianina aloha anao an'izay fampidirany ny faneho-kevitra député Todjo zay de hieritreretana zareo hoe hofoanana zany le CPE de enitaona classe de 6e zany enitaona zany a vao manala CPE ndray ao anatin'le izy a de atao zany zay anafoanana le CPE le enitaona nefany vao misy an'le hoe certificat équivalent na CEP zany le izy enitaona zay nefa le izy de aiza ny infrastructure salle indrindra fa any ambanivohitra zany a manampy salle ray zany isaky ny école na ny EPP io na ny école privé aiza ny vola am'izany ny faharoa aiza ny mpampianatra am'izany tsy ampy ny fanafanana ny mpampianatra ny fahaty amindray ny tsy mety amin'io de hoe éducation inclusive le éducation inclusive zany de hoe le fahasembanana mahazo ny mpianatra zany de tadiavin-jareo ho généralisena akambana hiaraka zany a amin'ny mpianatra tsotsotra zany a ny olona sembana fa hoany zany tsy metiny zany e tokony misy fitaovana manokana aloha ampiasaina ao anatin'izany mbola tsy ary fomba am'izany tsika ny faharoa tsisy mpampianatra matianina betsaka mamena école eraniky ny Madagasikara ao anatin'izany zay misy foana zany a ny grevy na eto Antananarivo na ny Fianaratsoa na Diego na Toliara na Tamatavy zay zany aloha ny antony hoe mba sy ny filaminana eny anivon'ny université ny faharoa zany a de mba fanomezana asiny ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra satria rehefa misy mpampianatra mpikaroka zay faratapony amin'ny fahalalana eto amin'ny firenena ka manoratra boky izy na manao publication izy na mampianatra izy ka misy tsy mifanaraka amin'ny hevitry ny mpitondra de voazozo de voatotohana zany a ny zony ary de misy zany a ny fitoriana sy ny fisaborana azy reny fa manomboka zao zany a lany ny lalana iny de tsy misy tsony zay fa afaka manao ny heviny akalalana ny mpampianatra mpikaroka ety amin'ny université sy mpikaroka mpampianatra afaka manoratra izy zay tia nosoatana am'izao fotoana zao a satria nge olona manampalalana sy manam-pahendreny reo a
ka raha loatra zany izy raha tsy voasakasakana ny zony ao anatin'izay. Eo koa zany dia ao anatin'ny totaleo dia fanamafisana ny franchise universitaire satria rehefa mba manao ny heviny ny mpampianatra ny université na ny mpandrarana ny mpianatra de hitatsy angamby reny gendarme sy miaramila sy ny polisy mitsofoka amin'ny enceinte université. Manomboka izao zany rehefa lany io lalana io rehefa lany izy dia tsy mahazo tsy ataony taona filaminana ntsony no mitsabatsabaka sa mitsofotsofokany amin'ny enceinte ny université zany. Ary voasoratra ao fa ny président ny université irery ihany ny afaka manala miteny hoe manao ny levé na franchise universitaire zany manomboka hatreto. Iny minute iny zany ny salamy tsy de mimety amin'ny ACC loatra ny feony dia novaina zany izy hoe izy zany de efa hoe rehefa tsy manototoana ny asana mpampianatra mpikaroka amin'ny asana izy satria manao fikarohana scientifique ireo mpampianatra ireo rehefa tsy manototoana ny cours izay ampianariny dia tsy tokony enjehana amin'izay zany izy ao anatin'ny io lalàna io. De efa nesorona zany zay terme na moa zay hoe tsy mampita ny ACC zany ka mino izahay fa olo anatin'ny lalàna ny ACC ka de mba anaiky azay zany zay lalàna zay velona zay laninay solombavam-boaka ny Madagasikara amin'ny mpanao lalàna anay zay. Ya, ninitsika nalefy ny député Totsoa aloha satria akatsika tsara n'le filinina n'le adevitra zany. De nitatsika farany teo de fanazava-kevitra nentinao miresaka indrindra ny amin'ny hoe fizakantena ny eny anivon'ny université. Izy ty de adevitra be ary nitakiny ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra nandritry ny volana maro be. Efa nisy fandava ny teny anivon'ny ACC an'izany de mivelona kanefa moa tsy mipetrapetrapona ny solombavamboaka ianao zay anatin'izay hoe corps ny enseignant chercheur zay de nitondra indray an'le tolo-dalàna teny anivon'ny anteny meram-pirenena ny somary niavaka kely tamin'ny mahazatra hatramin'izay raha ny toerana misy an'ny député Totsoa de hoe solombavambaoka avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Ny antokotiko Madagasikara dia mpanohitra mazava ho azy ary raha oharina amin'ny antokon'ny mpitondra zany hoe re solombavambaoka mpitondra anaty fitondrana de vitsy ihany ny antokotiko Madagasikara zany satria manodidina 520 eo zany tena lany ara-dalàna zany. Tsika moa tsy resaka zavatra hafa akoatran'izay fa lany teo anivon'ny anteny meram-pirenena ity tolo-dalàna proposition de loi zay nabe adevitra be ity rehefa nodinihana tamty herinandro ity zany député Totsoa de amin'ny fizakantena ny université arabaina aloha zany ny tolona apahan'ny tolona nataon'ny CCS ity tolona ity sy nitakin'izy ireo fa niany mba tena andrasana ny député Totsoa mahaliana ny rehetra zany de hoe inona azonao fidi-pitinina ve ny tena ambangovangony ao anatiny zany fizakantena ny université zay notakiny ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra teto Madagasikara izay. Ya faniry eto moa zany dia zay misy ny asana solombavamboaka ange hoe manao lalàna izy mba mametraka tolo-dalàna izy zay zany no tena hoe asana solombavamboaka tokotokony anao an'izay izy. Ny faharoa zany dia misolo tena ny vahoaka izy mitondra ny feon'ny vahoaka marary ny vahoaka ary ny fahatelo de manaramaso ny asan'ny gouvernement. Izay zany mbola betsaka mbola tsy mahalala an'izay ny olona de tiana zavaina zay ny asana fa tsisy mihitsy hoe ny solombavamboaka de manao lalana misaravary manao asa sosialy reny zany zavatra atao ny exécutif ny manao an'ireny ny hoe manome asa ho an'ny olona ny misy ny insécurité de ny gouvernement tany manao an'ireny ny pouvoir exécutif fa tsy asana solombavamboaka nefa hitatsika amin'izao nge zao hoe ataon'ny solombavamboaka atao zao raha ny tena aneo amin'ny député Tim zao de tena hoe sanina daholo zany na de tsy asany tena ary makety tambany tena manampy ny atantsany tena maninona ny tena manao zay mety rehetrarehetra manofana ny tena reny zany manao lalana ny tena manao lalakely ny tena fa reny maha-olo-pirenena ny tena zany amao citoyen responsable de atao zany ka eto miverina am'le titenao faniry reny zany dia fitakina nataon'ny mpampianatra mpikaroka reny ary zay nisy saorana ny tena moa de anatina corps zay normal zany
raha niady en'izay ary anisany zany a nitondra an'izay volavola tolo-dalàna zay zany a hoe proposition de loi zany a de nandresy lahatra ny ministera zay isaorana zany a fa dia nisy ny fikoanam-doha mihitsy amin'ny mpampampianatra mpikaroka ny mpitarika ny mpitondra ny université ary eo ny ministera zany dia ny tenako zany dia nisany resy lahatra totanotany izy a de nitondra an'izay tolo-dalàna zay na de mpanohitra azy ny tena ary eto aloha dia isaorana ny solombavam-boaka faniry fa nazavaina tao mihitsy hoe aza mampanohitra ny tena ao anatin'ity tontolo-dalàna ity nojerena fa le hoe fanomezana asiny sady mamaly ny teninao matsy ny voalohany dia fanomezana asiny ny fampianarana zay indrindrindra fa ny université zay faratampony amin'ny fampianarana raha tiatsika zany hoe hovanina ny firena ray dia tokony mimena asany reo fa ny mpitondra rehetra nge ny olona rehetra na mopera ianao na pastera na izy ianao na magistrat ianao na administrateur civil ianao na izy tsitsika rehetra zany raha tena ho tafita ny zanaka ahiran-tsaina dia tokony mandalo an'izany hoe université zany a raha te hanana andraikitra ambony ary raha te andeha bebe kokoa zany am'resaka fianarana de hoe zay zany ny tena anisany hoe ao anatin'io a fanomezana asiny aloha ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra zay zany nisany naresina ny faharoa dia be da be ny fitantanana gaboraraka eny amin'ny université be da be ny antsika hoe ny détournement maro isan-karazany tsy misy ny transparence be da be zany ny vola tena hoe mandeha am tsy tokony izy hatramin'izay a dia zay zany a no natonga nanao an'ity tolo-dalàna ty zany hoe aleoko kosa mba asiana procédure mazava tsara asiana tsara le hoe bonne gouvernance de ohatra zao amin'ny fitentantanana ny vola de aleo asiana agent comptable mihitsy zay tena hoe mpiasa-mpanjakana io de ny ministera ny any amin'ny finance zany a no manendry zay a de mba misy procédure rahana zany rehefa mamoaka vola zany anao a fa tsy zay tiana ny filoha université atao de atao zany ao anatin'le izy a na zay tiany ny tompona andraikitra rehetra ao anatina université de ataony fa mba misy zany zay contrôle sy ny vérification sy ny procédure zay atao zay ao anatin'ny koa zany a dia anisan'ny tondrana an'ity tolo-dalàna ity kokoa zany a dia nanamafisana ny atao hoe franchise universitaire hitantsika angamba fa rehefa misy fitarainana ataon'ny mpampianatra eny amin'ny université na ny mpianatra na ny mpandrarà de asalamin'ny olona rehetra ngery hoe zony ao anatin'ny lalam-panirana zany maneho ny heviny na eny an-dalambe io na amin'ny enceinte sy misy anazy fa rehefa mba misy an'izay faniry hitantsika mba eranika Madagasikara dia tonga ny emoreky ny mpitandro ny filaminana maro isan-karazany de tonga de mitsofoka anatin'ny enceinte université de mitoraka grenady de misambotra na mpampianatra ty na mpianatra ty na tifo ty na mpandrarà atao ty de sany no mitifo anatina enceinte université manomboka zany de tsy azo atao itsony izany ary arany lalàna zay zany de anisany mahazava-dehibe ity tolo-dalàna ity manaraka zay koa faniry dia reo mpampianatra mpikaroka na mpikarom-pampianatra dia manany maizy azy amin'ny fikaroana zay taona be da be nge ny asany nge akoatry mpampianatra anay hoe mamorona kory zay ho an'ny mpianatra fa zay koa nge dia misy fikaroana zay ataonay misy recherche zay ataonay a be da be zany ny publication zay ataonay ny boky soratanay zany a ao anatin'ireny reny zany reny fikaroana atao reny a de tokony hoentin'ny mpitondry reny mba ahafahany mampandroso ny ministera ray na ny fiarahamonina anankiray be da be ny thème zay atao eo raha resaka sociologie io na économie io na fitsabony io na agronomie io na resaka science be da be fa izao tsy appliquen'ny mpitondra mihitsy zany zay fikaroana ataon'ny mpampianatra eny amin'ny université zay de hoe tokony homena lanja zany ary rehefa hoe anao kory ny mpampianatra anankiray na izy na anoratra boky raha izy na publication izy ka iteniny heviny eo amin'ny fomba fijeriny dia tsy azo intsony izy enjehanao rehefa tsy mitovy filakevitra amin'le mpitondra zany a zay misy na iza mpitondra na iza
fa zao nke faniry raha misy koratonara ny ampianara de mitantaina ny mpampianatra so de hoe enregistré ny mpianatra le izy de avoakany any Facebook de mena ny mpitondra na boky soatany de atsono izy de anaovana ankety de gadraina anaty tsisy tsony zany zay fa manana ny zony ankalalahana ny mpampianatra zany aneo ny heviny ary tsy adala ngery hoe ny mpampianatra université zany dia faratapony amin'ny fahalalana eo amin'ny firenena anankiray faratapony amin'ny fahendrena olona misainy reo ka inona moa no anenjenao azy amin'ny fikaroana taony na fampianarana taony ao anatin'izay ho anay zao faniry mampianatra sociologie politique sy science politique na pratique politique zao zay amin'ny université de solo tena fa député de tsy afaka manana immunité parlementaire tsy afaka tenao fa rehefa tsy député tsony misy namanafa no mampianatra an'izany de mitantaina satria anao rehefa ampianatra an'izany de tsy maintsy misy critique constructive eo ataonao am'le politika zay tokony hitondrana ny tany sy ny firenena de sao de voasambotra am'izany ao anatin'izay de zany ve lasa fitantaina zany le fikarohana sy le koro omenao ny mpianatra zany ao anatin' nefa nke ianao no miteny zava-misy ianao hoe misy théorie be da be zay omenao ny mpianatra sy pratika iainan'ny mpianatra zay teneninao ka rehefa hitan'ny mpitondra fa manotoana azy le izy de inona moa ny idiran'ny mpitondra am'zany fa raha manohana azy le esprit nitondrana le koro na le fikarohana na mikritika anazy de tsy azo tokony kitehanao mihitsy ny hevitry ny mpampianatra zany satria travail scientifique no ataony ny mpampianatra zany hoe misy scientificité anaitotaka no ataon'ny mpampianatra mpikaroka ny heviny zay ataony anatin'ny kory de ao anatin'izany de misy fiarovana zay asy ny mpampianatra sy ny fampianaran'izay zany ao anatin'io autonomian'ny université io zay zany anisany résumé zany zay faniry ao anatin'io ary zay zany no ny tenena hoe rehefa mba milaza ny heviny ny mpampianatra mpikaroka rehefa misy koro ataony na boky ataony de aleo izy tsy voakitikitika mihitsy tsy voenjikenjika mihitsy zany am'izay ataony izay aloha mantsy azava tsara le izy ary zay zany natonga ny ACC hoe so immunité zany fa tsy hitovy amina député mihitsy ny mpampianatra mpikaroka na anina de azavaina ny vahoaka zany le izy fa zay le izy zay zany ny anatin'io tontolo dadalana io ka amiko zany de anisan'ny tondra ny tenako ary isaorana ny sombavoaka fa zay ngambany faniry hatramtany hoe hatramin'ny repoblika voalohany ka hatramin'izao hoe mba nisy député hoe maromaro moa zany tao anatin'izay nitondra anisany zany tao anatin'io zany ny anako hoe nitondra tontolo dalàna ka lany teo ny heviny antemeraperena matoa izy zany lany misy fetrisa manko izy io ia matoa zany izy lany tao anatin'izay kosa de mba naresy lahatra ihany zany ny tianay fa nifidy an'io daholy na ny time io na ny député RT io na ny indépendant zany io nitika an'izany dia mba manana ny lanjany zany ity ary misy manantena zany any amin'ny ACC fa tsy isy hoe recommandation avandray na kritika hafa ho atao am'ty zavatra ty fa misy manantena fa olona lalàna ny ACC ao anatin'izay tombontsonin'ny fampianarana ve no arovana ao anatin'io miasan'ny fanampiasana ve no arovana de misy manantena izay fa tsy ny ACC indraindray no mbola hoe i kritika na hoe tsy anaiky an'io zay zany io efa ny verina efa nylany mantsy io araka ny tenao tao de efa mbola nylaniana ihany le izy de mbola nisy ihany recommandation avy amin'ny ACC zay natsarainay sy namboarinay tao anatin'le izy de aoka tsy tsofoka am'izay tsony ny ACC zany ao anatin'izay fa efa hoe efa nisy lahatra tamin'io daholy na ny mpampianatra mpikaroka namany io na ny syndicat CSS io na ny ministère ange io faniry de efa nisy lahatra tamin'io tolo dalàna io ary niaraka namola volanay nanorevitra anay tao anatin'io na izay solombavam-bahoaka zay manana ny lanjany eto amin'ny tany sy ny firena ary mpanao lalàna zay ka mino manantena fa tsy ny ACC indray no anao barazy ndray sanatry zany an'io zavatra io député Todsoa iny ny azo atao hoe fandaniana lalàna iny zany fa nitrangan-javatra iray ihany ko
hitantsika atao anatin'ny devitra rehetrarehetra zany vaomaly nomaly a de misy ihany ko le hoe lalàna volavolan-dalàna io zany le hoe portant les orientations générales du système éducatif. Tena variana be a député Toditsoa mahenony fanazavanao ny aminy hoe nitondra proposition de loi de rehefa nandeha ny adevitra fandresen-dahatra de lany teo anivon'ny anteny miram-pirenena le izy. Tena variana be mihitsy hoe naharesy lahatra ny solombavamboaka avy amin'ny antokotiko Madagasikara hoe ity no lala na hahafahantsika zany mikarakara ny tontolo ny fampianarana ambony eny amin'ny anjerimanontolo sy ho fiarovana sy ho fanatsarana zany ny asan'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra sy lay tontolon'ny anjerimanontolo. Fa variana député Toditsoa omaly ary ny rehetra angamba de mety mitovy amiko hoe solombavamboaka 20 monja no antonga teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Isika moa mazava ho azy ny avy amin'ny antokotiko Madagasikara de présent foana amin'ny ankapobeny raha ohatra ka misy ny tsy maheo azy tamin'ny afakomaly iny raha ohatra misy ny tsy nahateo azy dia mba voamarina ihany misy adidy amanandraikitra samy hafa zany fa saika amin'ny fivoriana de eo foana solombavamboaka timina. Fa variana hoe orientation générale na système éducatif de azara fa misy solombavamboaka indrindrandrindra ao anatin'le fitondram-panjakana zany hoe tsy raharaha le fitondram-panjakana mihitsy solombavamboaka maro anisany le tontolo ny fampianarana zay hoe hanova anao orientation vaovao amina tontolo ny fampianarana rafim-pampianarana eto Madagasikara. Ary le izy tsy hoe ministera ray fa ministera maromaro no nitondra nitambatambatra an'izany. Ary re olo reo raha tsy diso efa nanao forum teto CCI Vato ary efa mitondra n'izany tontolo fampianarana zany tany amin'ny Fivoriambe tany ampitan-dranomasina tany. De gaga tsika député Toditsoa naneo hevitra moa nareo de voky ny efitrano solombavamboaka tiko Madagasikara zara fa nisy 13 nijanona teo tsy lany lay volavolan-dalàna député Toditsoa. Mahavariana le izy nefa système lany ihany le izy fa 13 nandany azy mialatsiny aty am'le fetrisa manko manahirana anahy io de manahirana ho aly izy hoe zany ve ny everany solombavambahoaka ny rafim-pampianarana eto Madagasikara na le hoe système éducatif député Toditsoa. Aloha zany tena horesahana mihitsy fa tena manahirana ty raharaha ty. Misaotranao am'izay beda mihitsy ny olona am'teny na ny mpaninao gazety ary tamin'iny loi d'orientation scolaire iny zay hoe rafitra anovana ny système éducatif eto Madagasikara. Tena marina zay fa tena na mpanao gazety ary nantona na ny olona de mampanahelo. Mampanao tena le izy. Io raha tiana androso ny firenena de ny fanabeazana no mena lanja. Ianao anomenao hoe lanja an'izany fampianarana zay fototra ny fampandroana ny firenena anankiray de eritreretinao hoe tokony grand complet ny solombavamboaka 20 ho azy tao 20 ny faro 20 am'raiky amy 10 am'zato dika zany zany de efa ny solombavamboaka de efa marisarisa zany am'ty loi d'orientation scolaire ataon'ny fitondram-panjakana ty ary ity de concerné daholo na ny ministère ny éducation nationale io na ny ministère ny enseignement technique io na ny ministère ny enseignement supérieur sy ny recherche scientifique zareo koa ary tokony tonga betsaka fa fisingetra zareo teo ministra inge no tonga teo ary ny fantena mipetraka zany zao ho an'ny mpanao gazety ho an'ny olona maro betsaka mandeha efa SMS efa resaka moa zasy ny président groupe parlementaire alohan'ny tsofoako ato hoe ahoana misy ty resaka mpanao gazety zany hoe vitsy kely ny mandany azy de lana vely izy sa ahoana fa io zany raha ny lalàna dia tokony takina zany ny fetratsisa atsasaky nisan'ny député miampy ray voazo risona ny délibération atao ao anatin'izay ratsy zany dia miandro 3 andro ouvrable zany aorinan'izay vao azo atao ny délibération ko amin'io amin'izay zany aorinan'le 3 andro na firy zany de azo risona ny délibération zay zany aloha fanero anatin'izay fa na de zany aza zany hoe le valeur an'le simika olona 13 no nandany azy nefa tena hoe ianao ty loi d'orientation ty zany ity zany nitondrana ny fanabeazana ray eto Madagasikara
de zay zany no nandalesa zany hoe hoany zany hoe iozy zavatra zany de tsy legitime io na eo am'le lafon'le fomba na fomba fandanina fosiny areo fa mbola hiditra forme avy eo mbola tsy miditra an'le fond le fond fa ny forme zany no hitantsika de mbola tsy hiditra am'le fond tena aiza vera ngako hita tanana ny firenena mandritra ny 4 taona io fa mavomboka 3 hoe ny raha fampianarana no vaina ny programme scolaire ny fototra rehetrarehetra solombavomboka asaro angamy zay ao anatin'izay ary io fanira zao hoe le présence io ihany fa misy nke solombavomboka koa rehefa tonga ny vatantenana ihany fa rehefa tonga anao de hoe zasina débat fa tonga de jangany tana mampalay zany le solombavomboka fa za zany tena samy teny amin'ny vahoaka fa raha resaka le autonomie université io de tena isorako manokana tena eto dia iteny solombavomboka anankiroa faniry nisany tena hoe zareo tsy ao anatin'le commission na ao anatina enseignement supérieur fa nisany tena niady mafy tamty nanona anty honorable miala tsindra nona ny anarana Ronald Ratsiraka zay nantona namana koa de nitresaka ary nidra anatina le commission raha tsy anatin'le commission misy izy fa tonga nanasika an'le commission izy ary tsy vita an'izay ihany izy fa mbola tonga ndray izy tamin'ny séance plénière nanampy ary nampandany an'ty le autonomie université koa eo koa zany i maître Yantra i député de Madagascar zay voafity tao amin'ny premier arrondissement sy sorana koa anao ranabavy anisan'ny niady an'izany asiny ny mpampianatra zay zany sy nanampy peda be koa tamin'ny fahateterana sy ny nandany le autonomie ny université no famaly mihitsy ary izy tamin'ny président ny groupe parlementaire IRD fa vao miteny izy de président groupe parlementaire ny IRD tena tsy aty ny firesahana ny resaka mpampianatra sy ny maître Fram sy ny karazana zany nefa ny ministre eo ao anatin'izany lapan'ny démocratie nge tompoko ao Tsimbazaza ka ahoana tonga de zasina dievitra zasinareo ianao tsy manana foto-kevitra nareo député any amin'ny maroisany tsy manan-kevitra de ny olona ny tapenambava zany ao anatin'izay zany fandehanao ao anatin'io antemerapireneo lapan'ny démocratie io ka tokony ao ny fandraisana fitenenana sy faneho-kevitra tompoko ho anareo député ao amina IRD marolisa ao anatin'izay ary misaotra ny député sasany ihany fa nefa misy tonga saina sany de hoe avy anao izy iteny de zay zany no natonga n'izay tsara ho fantatry ny vahoaka ihany zany zay ary ho afantatrareo zany hoe zay ny zava-misy anatin'io antemera-pireva zay tsy tapenambavy député mitovy daholo eo député de Madagascar ary samy manana ny vahoaka tsika no ny fidy atsika fa tokony tsisy misy zany ny fanampenambava manarak'izay faniry le valy teninao am'izay no valeko anatin'le hiditra am'le fond am'izay zany raha fitinina zany io de ny voalohany zany zany isan'ny teny voalohany nanangatanana voalohany teo amin'ny ivona antemera-pirenena efa mivovoaka any amin'ny Facebook any moa zany le teniko tao anatin'ny antemera amin'ny TV Presse navoaka mivozao le izy ary sorana ry zareo amin'ny TV Presse Gagamada zany namoaka ny teniko teo an'ivona antemera-pirenena ary tena hoe critique constructive mihitsy ao anatin'izay hoe ity aza mijery mampanoatra ianao raha matao minisitra fa eno tsara ny critique zay ataoko ho fanatsarana ity loi d'orientation ny système éducatif eo daholo sy ny staff rehetra sy misy enseignement technique sy enseignement supérieur raha feziko de hoy za hoe ny voalohany aloha de zao misy lalam-pandrenana ao amin'ny article 24 anatina lalam-pandrenana hoe ny enseignement primaire no obligatoire ary gratuit maimaimpona fa ovainareo le terme ao anatin'io hoe ny éducation fondamentale ndray ny obligatoire ao anatin'izay ianao vao manova fotsiny ianao na a lasa hoe na i lasa ao anatina lalam-pandrenana faniry de tsy azo atao raha tsy amin'ny lalan'ny référendum fa nisany novainy mihitsy zany le izy lasa hoe éducation fondamentale de hoy za hoe azafady tompoko raha matombo misy isika solombavamboaka ny voalohany zany dia manitsaka lalam-pandrenana antsika fa lasa le loi d'orientation le ny lalàna ndray zany no mamono ny lalam-pandrenana ve manala-baraka institution zany ary imezan'ny olona tsika ary saripady zany ary fotanina mafaty zay zany no
napetrako voalohany zay roany tsy mampety an'ity roa d'orientation zay nataonareo ty ity volavola dalan'ity na projet de loi ty ny faharoa manaraka zany de zao tsisy ty concertation nirahana tamin'ny plateforme-ny école privé ny direction nationale l'école privé nge fa ny rehefa folo mahery mitsipaka an'io daholy na ny katolika io na direction nationale katolika zany ke betsaka manama izy azy na ny sekoly FJKM na ny laïque na ny direction nationale rehetra de mitsipaka an'io de ina no insistenao an'io nga vitan'ny école publique rery no fanabeazana ny zanakitsika eto amin'ity fireneny ity de ahoana zany école privé zay mitsipaka an'io tsy impliqué tao anatin'io ny école privé tsy manaiky an'io sa hoe misy zavatra tsy mety aminay io de moa raha ambany anony reny de hoe za hoe raha matoa ministra sy ny ekipanao za hoa tsy mitsipaka ny réforme fa maka recul aloha de asio concertation aloha miaraka am'ireo privé reo de mba misy maromaro tsy resana zay rahano ohatran'le nanaovana an'le PS nge nandanina foany ary ny tetezana faritany miaraka mpamatsy vola concertation régionale zany daholo ny feo an'le tale général misy ran'ny éducation nationale tao anatin'izay ny tena hoe nahitany fa iny a misy nge ao anatin'ny PSE faniry misy koa tsy hoe 100% io de nakasitraka fa misy koa zany io a hevitro samy rery misy a kanampidirina ny hevitro fa misy koa nge amin'io PSE a misy de kasitrahako fa zao mitovitovy daholy ny olona rehetra to anatin'io na ny syndicat na ny ministera na mpampianatra mpikaroka na ray aman-dreny mpianatra na mpampianatra na ny parent de hoe aloha zany io atao a fa io a maromatry raisana to anatin'le de nekeny rehetra le PSE de maninona raha anao an'io toa de amorona PSE no natsaraina no tohisana zany nge natao hoe continuité de l'état e fit impliqué ao anatin'io a tsy zavatra manjary roa zay apahany fotsiny tenako fa raha développé aketo a olana eto ny fotoana atsika faniry ny fahatelo ny tsy mety ao anatin'io de ny primaire faniry a de natao hoe enitaona zany le 6e année enitaona zany ianao vo eritreretina hoe isy certificat ataon'ny mpianatra le classe de 6e zany ianao tokony efa secondaire anao zany a vo afaka CP 6e de mba hoe efa mba miakatra collège zany fa lasa le 6e zany ianao amin'io de lasa ny amin'ny mbola ny amin'ny primaire ianao lasa ny tombo ray zany le taona ananaovana an'le izy de tsy mampety an'izay nge te zao e ny mpampianatra am'zany zany de mbola tena hoe tsy possible zany am'izao am'izao tsy asasady tsy voasoratra zany ao anatina loi de finance initiale teo tompoko ko andrevire fotsiny nareo ao anatin'izay manarak'izay faniry de izao indray ny ao anatiny hoe hofanana ny CPE tonga de hofanana zany ny eritreretra io nge mbola misy zany hoe valeur mbola misy zany hoe tena hoe mbola tradition ny gasany indrindra fa any ambanivohitra hoe fanana CPE faly ny any ambanivohitra hoe manana CPE ny zanany de anisany mampitarika azy iny efa manana CPE nao fa ndana mano mianatra aloha fa zao raha foananao de inona ntsony ary na ny olona ary tsy mazoto tsonky hianatra ao anatin'le izy kakazana motivation zany reny ho an'ny mpianatra io fananana CPE io manarak'izay faniry ny programme scolaire de tsy miankina ny ifotony le izy
tsy miankina amin'ny réalité fa efa natorona reo hoe mianky ny zava no hitondrana eo fanira am'ity système éducatif ty
fa tsy hitany am'zao fotoana zao ny fitangany vidim-piainana fa ity fitondrana ity ve tena ahoana mihitsy e tian'le fitondrana tena hoe andady mihitsy ny vahoaka malagasy am'zao fotoana zay ve no tetavinareo e ka de manao antso am'voaka n'Antananarivo isika aloha zany a dia tokony hanery an'ny mpitondra sy ny commune urbaine tokony tsy anankirembena antsika hoe zay tiana atao de ataontsika azonareo ny tiako tenenina am'zany ny mpanotsaina tanàn'Antananarivo manaiky an'io ny mpanotsaina Tim sy ny mpanotsaina Clémence efa tsy manaiky an'io izay solombongo fito Antananarivo renivohitra tsy manaiky an'io ny be da be ny mpiara-miombina antoka tsy ny société civile tsy manaiky an'io fa de ny vahoaka n'Antananarivo e ary tady io avoaka n'Antananarivo renivohitra eto no capitale renivohitra Madagasikara eto daholo ny foko valana amby folo nke eto daholo e vonoina misy ke zany tena efa tsy rara rara le izy a délestage a ny ratafaka mondial zao a efa tsy manaraka ny ampahambetsaka amin'ny mondial ny olona mbola tapatapa le izy a mbola enjana be nataon'ny sy ny zany am'zao fotoana zao ka oza hoe voaka n'Antananarivo tokony rena am'zay tsika tokony tsy anankirembena natsony tsika efa tsika mana tena tsy raha rangany vity tsy misy mbola nietra indray a aminona voaka n'Antananarivo io a ary efa to betana sy ny ekipanao ary tena voanarivo a hoe sika azy fitsahana tsika ary voaka n'Antananarivo raiky lebena neny betabeta nefa menimenina ty amiko aty mitapatapa so andao a avorona njery am'zay andao anao action tsika e izy efa nyteny fako a atero e andao raha ka terinao ambaravarana izy ary afaka ataontsika iny kely zany e satria vavana de ioatra io zany de atao inona ny volan-kinapy sary tsy hita zay nanaovanao azy de iny na amenoana ny aposinareo a sy anaovana ny propagandinareo zany ve ny vola takinareo amin'ny vahoaka e tsisy anaiky neto rangaha lany andre matoa be ny tanàna sakoa mba voafidy ianao a milaza de anonao narif mbavomboka tsy misangy aminao andre matosomba vaoaka so famonoana olo ty ataonao ty sy ny mpiara-miasa aminao mihitsy tsy manaiky zany lany teto Antananarivo ao de tsy anaiky an'io a nanana kely hoe ao ary famboarina kely avy alenao io ny olona tsary zany fahatezerana ao le zavatra mpitondra ao zay raha fitinina kaoto no tsara ko ny détail technique zay tsika efa iny hoe fanao zavatra tsika na autoroute tsy maintsy na avo projet misy détail natao hoe impact environnement arafa keliny a voanao an'izay ary ny fanaovana azy de akoatr'izay misy planification zay sisy adozo moa ozy tsika teto étude d'impact environnemental EIE eo herintaona telo taona eo ny manao an'izay ny mbola tracenao nivellement ny ouvrage ny éclairage ny mbola firesle olona no fa ao atsika zany mpanao kandrony io elefinky
Anatin'izao route tompoko rehefa nataony aty 900 millions tao ty. Pre hoe misy mindram-bola ny kohany a eo amin'ny 200 millions de dollars eo ao anatina LFI nge zany 200 millions de dollars nefa eo amin'ny 920 millions no tokony nanaovana an'io fadila 2 dollars nefa inona ary aiza ny ratification an'izany mbola tsy nandady tena mbola tsy nandady ratification aloha vao de zay vao mandanao le étude teneniko teo zay anao vao tokony anao vato fototra fa io style fotsiny io faniro hoe ity zay nanao ohatry ny lalana rehetra hoe eo fotsiny io de mijanona eo de ao ambamboarina kely eo amin'ny 1 kilometre eo 2 kilometre de miantona eo io de hoe zay nge efa mba nanao ihany fa rehefa laya de otoizanay io zay nge le style atao efa lany andro azy zany aza bakena ntsony nareo ry vahoaka malagasy zay ny tiany zareo atao amin'io hoe fampisehoana hoe io ary zay fa anao fa mitenanao ary vahoaka malagasy député mpanao lalàna fa tsy voasoratra de finance initiale koa reo anatina LFI io no voasoratra ao anatin'io hoe LFI io ary ao anatin'io am'saka autoroute aiza ny 300 nampiasaina taiza io lo zany io nangatahana solom-bavomboaka zany fanety tao anatin zany isan'ny namafy an'izay hoe aiza nazavainareo tsy nasehoanareo zany ao anatina na hoe fils de comptable aiza zany nefa zany FCC zany tokony eo daholo numéro diamanda bénéficiaire na tokony azo tsy saingy atao le fandaninany 80 milliards tao anatina loi de finance tamin'ny sy ny LFI io vola be io aiza ary mba azavoana ny FCC misy finance apaha fotsiny le zany hoe misy zavatra tsy zava mihitsy zany amin'ny fitantanana ny volona mpanjakana ty autoroute nao tsy mitsipaka an'izany fandrebirebi saimb zany aza atao ntsony salama miainga ty salama zavatra trainy ty fahaterana de mody atao fotsiny le fototra de tsy vita hatramin'ny farany le zavatra ao anatin'izay ary io rato tsy maintsy misy zay vao tokony io ary afaka roa taona vao tokony nomboka tsy vita anatina roa taona io faniro aorianan'izay roa taona zay de ahoana ianao zany tonga de hoe rapitso de anao an'lisy zay de tonga de toiza na lisy tsy misy mitohy zany de ho hitatsika nge de mahavariana de hoe le solom-bavomboaka andefa mandehandeha any ambadika any ho avy tonga teny anivony ateny meram-pirenena kory tena sakana ampiretirety any mamaika ny fako de hoe ny rano miakatra etatany tsisy fefakadiny ny orana ahoana no ahafahantsika ty tena zava-dehibe mandroaka ny fako zay afenorana io ary mitondra loto sy fofona any am'izay ale rehetrarehetra problema daholo zany rehetrarehetra atrafoanina vita le fitondram-panjakana ave mba mame vorotsiloza isa-tokantrano voaka malagasy am'ty taony ty fa raha ny fantatra de hoe krismasy ho ratsy indrindra sy farany taony ho ratsy indrindra ho an'ny voaka malagasy zay tsisy izy moa mbola andeha aprevy de mamerina miteny efa miverina tsona kely teo de very teo any Facebook sy fandraisantsika hafa mivantana aratsika ty zany anaovana fanamboariny faly sy to de miala fa tsika eo mbola misy normal nge tena ny no le fako
vahoaka maro isan-karazany a dia misy amin'ny fahasalamana vato malagasy a fa raha ohatra kosa tena hoe zavatsara fa loa de hoan'ny voaka efa nazavaiko teo ny hoe indra tsika ao efa na autoroute ty a de efa nazavaiko teo hoe efa nazavaiko teo fa tiako hoe ho tonga saina mihitsy zany ny mpitondra ao anatin'ilay izy rehefa misy prix ho atao amin'ny fananaovana de société privée nge no akana an'ity saina ao anatin'ilay izy efa misy an'le hoe Afrique banque am'le 200 millions dollars io le égyptianina koa zany le resatsika ao anatin'le de efa tena nareo hoe rehefa anao an'izany bolo zany tsika de tsy maintsy misy karazan'roa ny toalain'ny olona ao anatin'ilay izy misy natao hoe taux de misy natao hoe taux commercial raha nela no ataontsika de tsy maintsy reo mpiara ny ombin'antoka no angatantsika azy sahalan'ny hoe banque mondiale de ny union européenne ity nefa société privée nefa mahatsara le taux concessionnel na faniry fa ny banque irasam-pirenena na ny union européenne no tsika ao anatin'izay findramana an'izay na frasa n'autoroute tahaka ny intérêt eo amin'ny 1% na rehefa to ary ny rehefa ataoko na ozako dia tsaro fa eo amin'ny 6% farafakely no alain'ny olona zana-bolan'ny olona de tsy misy daomena zany ao anatin'izay zany hoe ianao zany sady amerina an'le volan'olona ny taranakitsika no mbola misy zana-bola faniry 6% am'le taux commercial zay alaina ao anatin'le izy de hoe aza-pahatrana ranga le vahoaka aza-batona le vahoaka aza-fitahana le vahoaka ao anatin'izay fa zao karazana style atao rapitso zay zany faniry de efa style propagande io hoe zay nge miasa anao ko vato fototra firy no nataonao hieraky ny firenena nefa tsy vitanao hatrany farany le izy zay nge izy aza fadreborebo atsika zao natao hoe manipulation de masse ny zavatra ataonao anatin'le izy fiseho de ivelany fotsiny fa ny fond contenu zany a tsisy zava-pihita zany faniry ary tsy misy fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy ya hivadika am'izay ntsika am'le tsotra foy sady mazava le mahazatra antsika ny député Todsoa zany nisy nanontany ahy izy ity député Todsoa tamin'ny herinandro hoe rehefa mba mandalo ao député Todsoa efa mba nenonay daholo ny resaka samihafa marobe na toekarena na resaka pyramide Maslow na ny resaka toekarena marobe mihitsy inflation sy ny sisa fa mba anontany io kely amin'ny député Todsoa iny ty gouvernance démocratique aty satria tato ato izy ty zany a saika voaresaka foana indrindrandrindra moa zany rehefa maheno vaovao misetraresa-pirenena fa iainany firenena tahaka misy aty Madagasikara de nisy nametraka zay député Todsoa de zay zany no anaovantsika n'le tsotra fo sady mazava ao anatin'ny 10 minitra zay ofezinao ho raiketin'ny mpiaino antsika indray de mihaino tsara ianareo le nametraka fanontaniana amiko indrindra misy mpianatra le hoe le gouvernance démocratique mba tena ho fantatra tsara ny tena votoatiny miainga avy any amin'ny pahay fiarahamonina zany eny sady pahay toekarena ihany koa moa sy mamoaka atsika ya raha fiteniko amin'ny teny fosy mazava ny atao hoe gouvernance démocratique dia hoe fampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra mba ho tsara tatana zany ny entité anankiray na organisation anankiray na ministère anankiray
amin'ny akapobeany zany hoe fampatsara sasany a mba hisy fiara-mitantana misy mba hoe tena mazava amin'ny olona rehetra ary misy ny mangarahara misy ny tamberina andraikitra ary misy ihany koa zany a zany hoe responsabilité zany hoe fampandraisana andraikitra sy ho tompona andraikitra ny olona tsirairay avy zany a ao anatina fikambanana na organisation anankiray gouvernance démocratique zany na ny filaza azy koa de hoe bonne gouvernance zany ao anatin'le izay gouvernance de démocratique zay koa zany de mitaky hoe raha maro an'isa aza no mitondra sy mitantana ao anatina firenena anankiray eo amin'ny lafina politika dia ny vitsy anisa dia tokony enona teny izy ary azo atao ny zavatra resahany na etaeta zay ho teneniny zany a ao anatina firenena anankiray ka tompona andraikitra zany tsy ny mpitondra ihany no tompona andreo anatina gouvernement démocratique fa hatrany amin'ny fokotany ny fokon'olona ny fikambanana ny mpanonao politika ny fiarahamonina-pirenena ny fiangonana ny association zany a dia tompona andraikitra daholo a amin'izay hoe gouvernance démocratique zay amin'ny lafina politika zao ohatra faniry ny gouvernance démocratique zay koa dia manaiky ianao ny zany atao hoe alternance zany fifampidimbiasa pahefana zany hoe rehefa ianao zany ny eo dia rehefa misy zany lalàna hoe teo anao dia mba manaiky an'izay zany ianao ao anatin'izay manaiky tsara ianao a ny famondrana ny fahefana ao anatin'izay ary tompona andraikitra ao anatin'zany a famondrana ny fahefana zay zany a de eo zany a ny fanjakana ary eo koa ny CTD collectivité territoriale décentralisée zany a de anisany manana anjara besaka mihitsy zany a amin'izay fiaraha-misalaha zay zany a sy omena andraikitra zany hoe le participation ty zany a de tena ilaina ao anatin'izay raha fesina zany le atao hoe gouvernance démocratique koa faniry dia azadino akoatran'le transparence sy ny participation fa ilaina koa zany le hoe efficience sy ny efficacité izay ny efficience sy ny efficacité zany a no atao hoe performance zany hoe le fombiazana zany a de ilaina hoe tratra ny tanjona anankiray a any amin'ny fombiazana ary le fombiazana tsy hoe ho anao rery fa ho an'ny fiarahamonina rehetra zany a notakiana ao anatin'izay gouvernement démocratique zay ka maton'ny firenetsika mbola tena hoe osaosa na eo lafina politika zao na eo lafina toe-karena na eo lafiny social amin'izao fotoana zao a dia tsy mipetraka loatra ataoko hoe tsy mipetraka mihitsy ny gouvernement démocratique eto amin'ny firenetsika satria tsy misy ny fampasanjarany rehetra misy ny fanitikilihana misy ny tsy fenona ny vitsy anisy ka raha mbola zany misy satria ny firenena de tokony hoan'ny olona rehetrarehetra ho an'ny voaka rehetra ao anatiny rehefa tsisy zay hoe valeur démocratique zay hoe sotoavina démocratique zay a zay le kolotsaina voizina amin'ny resaka démocratie rehefa tsy misy zany zay fiaraha-misalahany rehetra zay a fa raha mbola misy ny fanavakavahana sy ny fanliana ny hafa na arakevitra eo raha ara-bolokotitra io raha araka ataoko eo a dia tsisy fiarahamonina sy firenena hovanina mihitsy faniry amin'ny akapobe ny ary de makasitraka tsika satria zava-dehibe mihitsy zay mino fa voarainao a voarainareo le vitsivitsy le nanontany tamiko le hoe inona le gouvernance démocratique io de mazava tsara mihitsy zay de membefapolo nanomboka ny député Tojoto tsy ny oatra ny 2 minitra izy niezaka nytondra raha zay gouvernance démocratique zay no azavaina de mandany fotoana maromaro misy tsika miverimberina anaty siansa tsika anatin'izay hoe ino ty fa zany député Tojoto nentina mola izy manaraka indray ho anareo zay mifanena amiko na mandefa afatra ty amiko hoe mba antanina ny député Tojoto de mino fa efa ho avy indray de rehefa tonga mifahatongavany amin'ny heriny eo dia iresaka indray tsetsatsetsatra député Tojoto mondial ty sady amarina ianao andeha Brésil anao androany Argentine koa aloha nandresy tafiakatra mondial ty zay mbola hitantara eto foana marobe anareo any faritra any koa mbola maniry ny tantaranay de hitantaran'izany zay fa mbola tsy miova ny pronostic mbola tsy miova le izy a tena moa tena ty baolina miondam-baolina mbola manao baolina mihitsy eny akanja rehetra ny pronostic ako moa zany tiavan'raha zay hoe Argentine ny any voalohany de Brésil ararapela zany aloha reo ekipako reo fa efa tafiakatra amin'ny 8e de finale ary
hoan'ny hoantsika mpijery-baolina moa zany dia efa mahita taratra sady fa ho finaliste reo zany akory tsy manamaivana ny hafa fa matoto tafakatra hoity amin'ny 2 finale zany dia samy mahay daholo zany ny ekipa mbola manao fisaorana be da be misy hoanareo fa le fitantarana fa sady tena mangira-tsofina ny olona tsy maraka zany de mino radio MBS daholo satria fantatsika fa tena hoe mitantara daholo misy zany ry faniry rina fiainakoto maro amin'ny firy mambe folo alina vao mody any an-trano fa de ankasitrahanareo am'izay fitiavana zay zany sy fampifaliana ny vahoaka malagasy efa teniko moa zay hoe tsy maintsy mitantara indray mandeha zany na any amin'ny demi na any amin'ny finale na any amin'ny kara zany satria anisan'ny tena tsy hoe mahay baolina ihany sy tia baolina fa tena ampaletena fa tena tia mitantara baolina mihitsy zany ny tenako ao anatin'izay koa dia firaritsoa nomenantsika rehetra ary ny fisaorana zany zay atao dia misaora antsika naharaka hatramin'ny farany ary nataoko farany fa tsy kenitra fa nataoko farany misy tia faniry dia kokoa manokana ho an'reto olona anina koroa reto kokoa manokana zany ho an'ny androany zay niala nitsapa maraina tamiko hoe be loatra ho anareo fa tsy voatonga de kokoa manokana ho anareo rehetra zay niaraka tamiko androany sy hatramin'izay ary ny tena zava-dehibe dia kokoa manokana ho anao Andriamatoa Mpitandrana ao aminay ao amin'ny FCKM Ambatolampy ateroka fitiavana zay aladiny Mpitandrana aladiny zany amin'ny alady zao dia mitondra bavaka anao ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ny mpiangana rehetra ao FCKM Ambatolampy ateroka fitiavana ary tsy nao ihany fa ny kristiana rehetra manerana ny Madagasikara sy any ivelany zay anisany hoe zanaka belezana maro ny zanaka-belezana any an-dafy dia napita hafatra tamiko fa dia mankahery anao amin'izay asa makadiry zay ndraiky etanao zay dia mirary soa sy fombiazana ary fahasalamana ho anao sy ny ankoranao ary miantso ny vahoaka rehetra ho an'ny kristianina rehetra na de tsy kristiana de mba tongava amin'ny alady io mba manosona sy mamery zany zany mpitandrana izany ary mino sy kaombana tena aho fa dia ho avy daholo tsika hitondra bavaka an'izany ray aman-dreny zany koa dia mirary soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy eny ary mahavelo be vata ro lahy hoy ny avany mena be zay misaotra betsaka toy pite todsoa ny amin'ny fivahinananao teto amin'ny fandarantsika andray ny namantsika rina rahabe mananjara indray tsika fa aleoloha iresaka kely satria misy fitarainana maro samihafa ny zay voaraintsika amin'izao fotoana zao eto tsy zavatra mandeha amin'izay lohan'ny ntsony de anisan'izany ohatra ny amin'ny hoe tamin'ny filakevitry minisitra teo de hijery manokana amin'ity resaka fitaterana an-dalamby FCET ny fitondram-panjakana izy fitondram-panjakana ihany nampanantena fa azo lamasinina tsara loha miasinina vaovao de rehefa tonga vereny kely nge faly raha mba possible le communiqué ny conseil des ministres tamin'ny larobia teo de tena faly ariry merci président nanoratsoratra taty amin'ny tambajotra sosialy samihafa hoe tena miasa le filoha hoe zao de efa ny teny rehetra hoe io tsy ho latadanja amin'ilay resaka Airbus tamin'ny 2012 rina rahabe mananjara hoe boriborika roplanina nampidirina nahapotika ny hermady ny vesarana handoavana an'ilay volabe hanaovana an'ilay fitaterana tsy taty amin'ny ohatry ny rehetrarehetra ihany